Tsy misy vahaolana ankoatran'ny firosoana ao anatin'ny fifidianana no ialan'ny Madagasikara anatin'izao krizy zao. Raha ny fanazavana izay nentin'ny Prime Ministra Ampernas mila fitoniana nefa ny firenena ahafahana manatanteraka araka ny tokony ho izy izany fifidianana izany, indrindra fa nisehatra ny fandriampahalemana izay ho amafisana raha teo tsy hisy fiovana ny daty 7 novambra sy 20 desambra anatanterahana ny fifidianana fiodinana voalohany sy ny fiodinana faharoa ho amin'ny tetiandro izay efa nivoaka hatramin'izay, hoy ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta. Il faut voter au niveau gouvernement. Fa ataontsika eto Madagasikara amin'ny fahafito ny volana novambra ho avy zao ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana ny ho filoham-pirenena. Raha misy ny fiodinana faharoa dia ataontsika amin'ny fahasivy amin'ny folo ny volana desambra ho avy zao. Eto dia tena anamafy amintsika fa tsisy lalana hafa tsy ny tompogasy tompovavy dia latsika amin'izao krizy zao raha tsy amin'ny lalana fifidianana ary tsy misy zavatra ho hevitra zany ny mahakasika an'izany fifidianana zany. Raha misy ny resaka mandeha eo amin'ny fampiresana eo amin'ny fampandinina ny mikasika zavatra maromaro dia vonina trano gouvernement zay tariko eno ny hevitry ny besin'ny maro satria ny hevitry tokoa tsy azo afa-tsy amin'ny olombelona. Fa zao kosa ny fanamafisana fa ny rososika fifidianana dia hoantitantreko eto androany mahakasika an'izany. Ao anatin'izany ny firosotsika fifidianana zany mila fitoniana ny firenetsika, mila fifandeferana ny firenetsika, mila fifankatiavana verina tokony ho izy ny firenetsika. Okra zay fifandrafesana maro isan-karazany indrindra amin'ny lafiny politika tsy manana zavatra hitondra isika anina amin'izany hoe fampandrosoana raha mbola ao anatin'ny fifandrafesana, ao anatin'ny tsy fifampienoana, ao anatin'ny tsy fifankatiavana, ao anatin'ny tsy fifandeferana no hitondrantsika ny fiampiainan'ny firenena ity.